Ny vahintsika amin'ity lakamisy ity dia ny maître Willy Razafinjatovo mpisolivava miarabanao tompoko tonga soa anatin'ny fampahalalam-baovao sy ny ady hevitra ihany koa. Miaraba tompona ndraikitra dia miaraba mpanajana mpitiavana koa ny mpianondraikitra sy ny mpijery tompoko. Ny vahintsika faharoa amin'ity ala ity Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filohan'ny syndicat ny administrateur civil ary efa secrétaire général ny ministère ny ati tany ihany koa miarabanao tompoko misaotra namaly ny fanasana tonga soa. Dia miaraba nareo eto amin'ny Viva ary miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpiainantsika amin'izao izao. Mialohan'ny tena hidirantsika anatin'ny ady hevitra tsara ny manamarika ety am-piandohana fa niezaka izay teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Viva ny antso nanasa ny eo amin'ny fitondrana ny mpitondra fanjakana na ny avy amin'ny antoko eo anivon'ny fitondrana zany mba tena hisy ny ady hevitra ao anatiny izao fampahalalam-baovao zao sy ity fandaharana ity saingy hatramin'ny minitra farany tsy nisy nanaiky niakatra teto amin'ny plateau ny avy amin'ny fitondram-panjakana na io ministra na io solomamoaka mpanohana ny fitondrana na io ihany koa anatin'ny antoko hery vaovao Madagasikara zay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao noho izany zay no mahatonga ny vahintsika tahaka izao amin'ny tialy ity ary hiditra ao anatin'ny ady hevitra isika fanina ny olo-pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao aiza ny lalakombana inona ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity Andriamatoa Willy Razafinjatovo hitodika ato aminao avy hatrany ohatrany ahoana ny fahitanao ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ny maha-olo-pirenena mpijery anao ety ivelany. Tsotra ny teniko satria ianao miteny hoe fanina ny olo-pirenena ahoana moa izy tsy fanina atao zay afanina anazy dia fanina tokoa izy satria ohatrany tsy apetraka amin'ny tokony fipetrany raharaham-pirenena fandraisako azy zany dia hoe raha ny lalàna misy zany tokony ampiarina tsotro zao fotsiny izy tsy ahodikodina dia milamina ny fiainam-pirenena milamina ny malagasy fa raha misy lalàna foana eo ka ahodikodina nefa fantatr' olona hoe tokony andeha ty akavana izy hoe telefonina ny akavia dia tsy maintsy misafotofoto zany izy zay natao hoe fanina araka ny teninao ka noho zany raha izay fomba fiainana zay no mbola taritina foana dia ho fanina foantsika rehefa fanina dia miodina farany fandona tsy manahira fa tsy maintsy mifandona farany ka aleo re satria za zany mieritreritra hoe efa nanao dingana ihany ianao Andriamatoa président république mitodika aminao manokana ny telako androany hoe efa nanao dingana ihany ianao niteny teo fa hoe raisontsika amin'ny lafiny tsara bon côté positif al izy za manao anao hoe tohizo fa tsara mampirisika anao mihitsy satria za mino fa hatramin'izay nga amin'ny hitanao fa ohatrany hoe miteny sy manenjika sy manana rehetrarehetra fa androany dia mitena hoe tohizo fa hitantsika tohizo inona no tohizana le fanalana le manodidina sa inona le tohizana le manodidina iny eo ihany ny olona mako miteny foana matetika hoe ny manodidina ny président tena tsy eleny mihitsy anaosanao zao za ndray mieritreritra fa hoe nininona fahatsarany manodidina anao nininona faharatsindreo olondrao enao mandidy tsy manapaka ny azany fantatro za Willy Razafinjatovo ny tenako dia enao mpanapakevitra tompona ndraikitra za tsy mandray andreo olonareo manodidinareo ka noho zany ny fanesorana ny fitazomana andreo olonareo tsy pas mon problème tsy problèmeako zany tsy rahako zany fa enao monsieur le président enao ny tokony andinika sy anapaka satria enao manam-pahefana ka tarito zavatra hoe bon côté izy dia bon côté manao bravo androany zao am'izao fotoana zao satria efa nisy dingana ataonao hoe te androso ngambany anao fa hoe anatsaratsara koa na raha momba ny raha Madagasikara dia nasianao an'ireny hoe fanesorana amin'ny conseil d'administration sy manodidina anazy sy ny DG ka za manao hoe tohizo dia hitantsika tohilo rehefa avy eo. Ny maître Willy Razafinjatovo miteny hoe tohizo Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ianao efa tao anatin'ny mpitantana ny firenena satria efa secrétaire général tao anatin'ny ministère ny atany tao anatin'ny ty fitondrana ratsionary mampianina ity manahoana ny fahitanao an'le fivoarana raharaham-pirenena zay mitranga ny maître Willy eo resaka hoe tohizo le fanapahan-kevitra zay efa niraisiny ny filohan'ny repoblika ny fahitanao an'le fivoarana. Ny fahitako ny fivoaran'ny toedraraha zany ankehitriny dia angamba bangoina amin'ny teny hoe mampanahy sy mampatahotra zany hoe tsy misy ilay tontolo manodidina milamina na eo amin'ny lafiny ara-politika zany na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na eo amin'ny lafiny ara-toekarena zany hoe maizina tanteraka ary mila fandraisana fepetra haingana
aingana ho iaho satria misy vanim-potoana zay tsy maintsy hoenjehina ary tsy maintsy tandrovana mafy anisan'izany vanim-potoana zany ohatra ny vanim-potoana mpifidianana zany hoe ny mialohan'ny fifidianana ny fampelezan-kevitra ny andro ny fifidianana ary ny aorina ny fifidianana ivoan'ny voka-pifidianana io dia vanim-potoana saripady ka raha ohatra ka izao tontolo manodidina zao zay tsy milamina no entintsika hiatrika an'izany vanim-potoana saripady amin'ny resaka fifidianana zany dia anahirana ny hiatrehana an'izany manaraka an'izay ho avy ny efa miatrika sahady ny fidiran'ny mpianatra ho avy ny ataontsika hoe ny hofanomanana ny hofiatrehana ny loza voajanahary ny faraparan-taona zany rehetrrehetra zany zany dia mitaky tontolo manodidina milamina araka ny volazako teo ka tsy hisy anefa zay tontolo manodidina milamina zay raha tsy ny lafiny ara-politika aloha no milamina voalohany indrindra zay zany zay teknisianina dia milaza fa tokony hirosoana ary ao anatin'ny fotoana fohy de fohy iny voalazan'ny fanapahana laharana fa 4 tamin'ny 20 ny volana jiona farany teo navokany ACC iny dia ny tokony ifampiraharahany ny androm-panjakana androm-panjakana voalatany landin'ny fahadimy itiarantsika eo mihitsy zay resaka fifampirarahany ny androm-panjakana na pacte de responsabilité zay ao anatin'izao adihevitra ao fa hanomboantsika le resaka ny maître Willy Zafinjatovo mpiaro mpisolovava ny reo syndicat anatin'ny mpikambany syndicat ny ary Madagasikara zay nitoriana teny amin'ny fitsarana Andriamatoa Thierry Rakotonarivo mpitarika syndicat satria filohan'ny syndicat ny administrateur civil ny fivondronam-ben'ny syndicat zay nanao fanambarana dia nilaza hoe tandondomondoza ny firenena namafisinao teo le izy Andriamatoa Thierry Rakotonarivo na amin'ny hoe maizina mihitsy ny zava-misy ny maître Willy Zafinjatovo ve mitovy hevitra amin'izay manahoana ny fahitanao tena tandondomondoza tokoa ve ny firenena ny olona tsy tia hita na tsy mijery mahitsy fomba mitodika lohany sy tsy te hiero satria manampina ny sofiny no milaza hoe tsara na mety na mazava ny lalana amin'izao fotoana izao araky ny tenin'ny rahalahako teo dia ny hoe maizina tokoa ny fiainan'ny malagasy raha tsy hoe ngamba ho an'ny mpitondra sy ireo manodidina azy zay mba mazava ny fiainany sy tsara fa raha mavoaka ray manontolo tena maizina dia maizina indrindra moa zany tsy tenena tsolo hoe resaka hoe fandrimpahalemana zany tsy lazay ny zany zavatra zany ka eto zany dia miteny satria resaka iramady kely anao teo dia averiko eto amin'izao fotoana dia mbola tsy miresaka ny votoatytsika io za hoe tena ampanatretena sampitiavana ary voninahitra ho an'ny tenako ohatran'ny atao taon'Andriamanitra angamba le izy zany hoe fiarovana andreo olo reo satria tsapako fa tena mila fiarovana mihitsy ny akamaroan'le malagasy itony malagasy tahaka nytony zay te hampandroso zavatra anankiray mbola every fa reharehan'ny firenena dia mila fanoanana mila fanampiana dia zay no anaovako hoe raisiko hoe tolo-janahary amin'ny tenako hoe io fahaizana kely mba nomeko anao ampeo reo olo reo zay no ataoko hoe faly amin'ny aran-dreo olo reo so dia kosa Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ka filambaniny fotsiny ty ho ataony syndicat na ty hetsika zay ataonareo syndicaliste ty satria raha tsy iso synady isan'ny mandrafitra n'le fivondronam-be na le afy syndical voalohany indrindra aloha dia mahagaga ihany ny mahatonga ny mpampiasa na ny mpitondra fanjakana mamoaka an'ireo resaka anankiroa voalazanao teo hoe filambaniny dia misy resaka zay ny faharoa hoe misy resaka politika ny zavatra mahagaga dia ny hoe ohatran'ny tsy fantatry ny mpampiasa na ny mpitondra fa io orinasa zay iasana io ministera zay iasana io no amelomana ny vady aman-janaka tsy hisy mihitsy olona anankiray ka hanapaka ny sotrony na hamaky ny viliany dia lasa tsy hinakanina izy rehefa avy eo tsy azo etreretina zany hoe ny mpiasa no hanao zay fomba rehetra hamitehana ny orinasa zay iasana ny zavatra faharoa dia ny tokony ahatsapahan'ny mpitondra ny mpampiasa ny hoe ny mpiasa nge dia herim-panetsika ny fahampandrosoana lehibe indrindra eto amin'ny firenena tsy ny mpanao politika migalabona any ambony any mihitsy na ny mpampiasa marina fa hoe tompony vola fa ny mpiasa no tena miteraka ny vokatra mitondra makany fahampandrosoana raha misy zany no tena tokony ho apetraka ho ambony sy ho karakaraina tsara indrindra
dia ny piasa izany ny resaka mandeha mantsy andriamato tireraka tonarivony amin'ny hoe miasa ny fanjakana manao zay ametrahana ny fampandrosoana eto amin'ny firenena manatateraka asa maromaro ny fanjakana fa le piasa zay mivondrana anatin'ny syndicat ianareo zay syndicaliste mitambatra ireo no manozongozona indray an'le asa zay tiany fitondram-panjakana atao ary lasa mipetraka ho sakana ao amin'le asa zay tokony atao tsy misy vokatra tsara azo antenaina raha tsy misy tontolo manodidina milamina ny dikany hoe tontolo manodidina milamina eo misehitry ny asa dia eo aloha zany ny fanarandalàna voalohany indrindra eo ny fanajana ny zon'ny piasa ary eo ny fanomezana ireo fitaovana zay hoentin'ny piasa manatotosa ny adidy amanandraikiny ireo zavatra ireo nefa dia tsy misy tanteraky ny tokony hanao azy dia ny fitoram-panjakana zany ho an'ny asa-panjakana na ny tsy miakina ny mpampiasa anivony tsy miakina tsy misy tanteraka satria raha iresaka an'le farany any fitaovana hoentina miasa eny anivon'ny asa-panjakana nge am'izao fotoana zao tatao anatin'ny ray volana roa volana zay tsy voalohantsony ny volan'ireo zay fournisseur na ny entrepreneur manao asa ho an'ny ministera mitondra taratasy tato ato ireo olo-pirenena malagasy zay hanao zavatra eny anivon'ny ministera tsy misy intsony ny vola miodina ahoana ny fomba hahafahan'ny piasa anatotosa ny asany zay ve no lazaina fa manao asa ny fanjakana ny zon'ny piasa ny fanamborana ny piasa ve asan'ny fanjakana zany ny fandrahona ny fitoriana angamampatsisy kosa ny tontolo manodidina midirinareo any anivon'ny ministera fa dia tafiditra any anatin'ny asa-panjakana ny asa tsy miakina fanjakana lalina loatra ny resaka politika eto Madagasikara ny tontolon'le etsika syndicat zay misy am'izao andriamato Willy Razafinjatovo rehefa miresaka ambetiteny ny mpitondra fanjakana rehefa miresaka na izy ministra na izy ao anatin'ny antokom-panjakana ny amin'ny hoe misy manosika avaty ary ny etsika ny syndicat io ianao zao vo niaro ny syndicat ny piasa ao anatin'ny syndicat ny piasan'ny Air Madagasikara ny tao anatin'ny fitoriana nareo piasa zay narovanao reo hoe association de malfaiteurs mihitsy no nitsokajina an'le piasa anatina syndicat ohatrany mea atoreo hoe association de malfaiteurs idiriko zavatra rehefa avy eo patsirivo raha ohatra sanatria adiniko fa tiako raisina kely aloha le teninao ty hoe miasa amin'ny fanjakana dia ny syndicat na ny olona sasany ao anatin'ny politika manozongozona manakana ny fanjakana iasa mamela iteny za tsy mampainava dia niany mahitsy foana ny teniko hoe za tsy vilambilana tsy me tsara velatsy zany fa ozy aho hoe tsy hitako mihitsy zay asa lazain'ny olona hoe anatao fanjakana fa raha iresaka dia betsaka ny ataony miresaka fa tsy miasa ka zay no ataoko teo hoe manomboka zao monsieur le président satria nao fa nanao dingana kely iny a toizo aho fa tsara zay le ataoko hoe asa zany hoe action fa tsy verbe fotsiny zany fiarovatenan'izy ireo hoe tsy anatina vanim-potoana fohy no ahafahana manova zavatra be lehibe valom-biny folo volana izy ireo ny voateo amin'ny fitondrana ka mila valopolo taona zany ve voavita zavatra ve sa valopolo taona sa efapolo ambizato taona voavita zavatra ampy andomboana zavatra zany satria araky zao resantsika zao dia hoe efa nanao dingana anankiray nao anatiny fotoana roa telo andro fotsiny nanapahany hevitra zay dia fa nahavita zavatra monsieur le président ka ahoana no ekeko fa hoe mila hoe efapolo taona zay voavita zavatra anankiray efa miasa ianao everinao resaka ange ataon'olona satria misy zavatra tsy mety fa ny olona tsy hiteny zavatra hoe mety rahafatra mety ny ataonao dia tahaky nataoko zao dia vinao sotra monsieur le président fa mety zay fa rehefa tsy mety tsy maintsy miteny foana le olona ka raha manao mety ianao tsy hiteny ny olona ka noho izany aza atao hoe fotoana salam'izao no ilaiko na salam'izao fa miasana ianao fa tsisy anelingely anao rehefa miasa eo ianao ve namboatra zavatra ery aminay akady fotsy ery zavatra tsara teny ataonao dia zay anakana zavatra tokony atao hoe vao maintsy hoe mampitrika atao monsieur président fa olona tsara no favy mihitsy anao président fa lefaso zay no ataonay fa zay tsy anakana mihitsy ka mialatsiny raha ohatra zay resahana teto satria za tsy mino mihitsy hoe niasa ny fanjakana hatramin'izao a profond zany raha resantsika teo hoe tout est rouge rouge menamena dodolo lanterina letra fa tsy mba misy maitsomaitso ka noho izany a mamela hoe iteny zay zavatra fa hoe manombo miasa zay monsieur le président fa nataonao izy io za mideranao fa tsara dia tsara fa dia toizo manaraka zany le fantainina teo izy anao dia ny hoe association de malfaiteurs izao a tsy fantatro
zay tianao resana am'zany zavatra association de malfaiteurs zany satria lalam-palondrenana mihitsy nge no mamorona ny association de malfaiteurs eto amitsika zany ka maninona raha foanina an'io hoe article anankiray milaza hoe azo atao ataovy mihitsy mikambana anatin'ny syndicat anankiray a dia mitaky ianareo a rehefa misy fotoana tokony hitakiana zay zavatra tsy mety eo fiainareo ka rehefa mitaky le olona satria misy zavatra tsy mety ato misy mangalatra azy salam'izao vononany ny société salam'izao a de raha mitaky io de lazainao fa association de malfaiteurs de tena everiko fa tena faratsy mpanahy tsotro zany zavatra zay mahatonga anay am'izao fotoana zao a nitory ihany koa andreo loatra satria ireo mihitsy ny tena mangalatra volan'ireo olonreo karama zay tsy fantatro na betsaka anakely aminareo fa rehefa karama de karama valiny atsemboany zay ka maninona mbola sokirina ihany le hoe tokony arikatra amin'ny knapy sa mbola angalarina nahodina izy ny malfaiteur am'zany ny mangalatra sady no angalarina zany miatrehitra fa mimpangalatra malfaiteur zany hoe zako anatin'ny lalàna fa tsy fantatro hoe définition hafandray no meny sasany hoe malfaiteur fa malfaiteur de ny mpanao ratsy aminay ka noho zany a ajanony diny zao a fa ahodikodinareo nge le lalàna zay ny tireniko tamin'ny voalohany teo a mialatsina mbola verikialy izy fa hoe milamina ny tany sy ny firenena ny fiainam-bahoaka fa ataovy ampiaro amin'ny rary sy nitsy ny fahamarinana ny lalàna fa zahodikodina satria za zao ve raha miaro olona ka fantatro hoe tokony andeha ty ny lalàna de ataonao makary de tsy tena hoe tsy tsirariny zany fa raha ohatra hoe manao ohatran'izay le izy a ka manaraka ala izy a ino nyteneniko eo nandeha mpiaro ary a manaky a fa mariny zany zay ny lalàna zay fa rehefa tsy mety tsy maintsy mimenina foana ny olona ka eto zany lazaiko fa hoe raha ohatra ka mitaky le reto olona reto a ao anatin'ny rary sy nitsiny a ao amin'ny fahefana omena lampanondrenana azy a azahodinareo association de malfaiteurs satria asa ngambany manelingelina finananareo le izy a de ahodinareo zavatra hafa le izy ianao miresaka hoe fampiarana ny lalàna andriamatoa tererakotonareo koa miresaka n'le resaka hoe tokony vaolana irosona le pacte de responsabilité na le fifanarahany amin'ny samy androm-panjakana zay nodidiny fitsarana avy momba lalam-panorenana tsy somary ohatranay mifanohitra ihany ve le resaka hoe resaka ohatra nareo amin'ny synadiny amin'y hoe tokony atao le pacte de responsabilité tsy andaniny anefa ny syndicaliste lay alliance des fédérations et organisation syndicale na le afo syndical manohy an'le etsika zay ataony ary ohatrany hoe manetsiketsika mafy mihitsy ary le etsika syndical zay manetsika mafy tokoa zay an'le etsika syndical satria hita taratra zany a ary azonay tsapahitanana fa tsy misy mihitsy ilay fahavononana ara-politika amaolana eo anivon'ny sehitry ny asa eo anivon'ny sehitry ny tolona syndikaly zavatra tokony tsotra ngeny fa manolo ohatrany ny ataony any ivelany raha manana n'ilay kolotsaina ny fifampiresahantsika le culture du dialogue social de tokony ho tsotra tsy tokony ho tonga am'izao ny zava-misy ny fanaovana greve ngy misy dingana arahany zany hoe misy fampandranesana aloha ny délégué ny mpiasa manatona ny mpampiasa hoe misy ohatran'izao ny tsy mety raha amin'iny fotoan'iny no tonga de mandray andraikitra le mpampiasa mifampidinika mifanazava tsy tonga hatrany amin'ny grevy ny grevy a de efa dingana efa farany efa aorinany tsy fifampienona intsony no miditra amin'ny grevy ka am'izao fotoan'izao anefa de hitanay fa tsy misy le fifampienona marina fa nisy ny hoe fandroahana ny filohan'ny filakevim-pitantanana misy ny fandroahana ny talen'ny kabinetra zany zay olona ray ihany kanefa tsy nisy fifampiresahana nge tam'izany fa ahoana moa no ahafantaran'ny mpiasany ao anivon'ny syndicat fa ny hoe noho ny fangatahany zaro tokoa no nahatonga ny nanalanan'io fa tsy fantatra mety nisy fifamalinana mety no lafiny ara-politika hafa ary ny tsy mahafa-po de hoe nahoana no efa amina tapitrisany dollara amerikana no vola very zay vo raisina ny fepetra raha zavatra tokony ho natao ihany nahoana tsy natao tanam-piandohana io zany a no ohatrany hoe mahakivy ary mahatonga anay syndicat mivorona tsy mbola nisy ohatran'izao ohatra am'izay 3 isan'ny syndicat tafavondrona ao anatin'ny fikonana ka ametraka tontolo tony ahafahana mametraka an'le fifanarahany samy androm-panjakana na le pacte de responsabilité amin'ny tontolo politika ve ny fisina hoe etsika syndikaly mafapahana itsy an-daniny ny etsika syndikaly zay ataonay a dia tsy sakana mihitsy a ny irosona amin'ny
fametrahana tontolo politika milamina ary inareo mpanao gazety nanatrika ny fanambarana nataonay fa dia ao anatin'ny tolona sindikaly ataonay ny fanetanana ny androm-panjakana rehetra ny mpanao politika mba hiditra amin'izay pacte de responsabilité zay tsy manao politika koa no syndicat fa kosa dia ny tontolo manodidina ny asa anisan'ny tontolo manodidina ny asa ny politika ka raha vao tsy milamina zany ny politika dia mikorotana hatrany amin'ny asa mikorotana hatrany amin'ny toe-karena dia anisan'ny voakasika an'izay koa zay mpiasa zay no mahatonga anay anisan'ny mametraka mihitsy ny hoe tsy maintsy miditra amin'io fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra io ireo androm-panjakan'ireo misy minisitra anankiray andriamatoa Thierry Rakotonarivo naresaka hoe efa tena mihoatra kosa ny fahefanana ny zavatra azon'ny syndicat angatahana ny fangatahana zay ataonareo ny amin'ny fandamina ny lafin'ny politika manaova fifanarahana androm-panjakana nisy minisitra ray ny tena hoe tsy tokony ianareo syndicaliste no angataka amin'ny androm-panjakana politika mba hifandamina hiditra amin'ny didiny ny HCCU. Araka nambarako teo ny ministra dia tompona andraikitra eo amin'ny département ministériel zay indriketany tsy ny fanesorana ny ministra mihitsy aloha no nitakiny ny mpiasa tany am-piandohana raha tonga de zay de hoe resaka politika io zany fa misy fandaminana misy zavatra tsy nety nitakina hamboarina ka rehefa tsy nisy ny vahaolana azo tamin'izay rehefa fantatra fa lay ministra no sakana tsy nirosona tamin'ny fanatsarana ny asa sy ny toeram-piasana dia tsy omena tsiny ny syndicat raha ohatra ka mitaky ny fanesorana ny ministra za dia milaza aminareo fa nanteo anivon'ny domaine azy satria dia ao anatin'le fikambanam-be ny syndicat ny anivon'ny ministère ny fananatany io dia rehefa tsy naomby ny fifampiresahana tsy nisy ny fampidiniana tsy voavaha ny olana dia saika tonga tamin'izany fangatahana fanesorana ny ministra zany fa saingy ny hevitra moa tao ny zara dia ny hoe aleo angataka ministera hafa aloha no hitorana fa tsy maintsy ho tonga ihany raha mbola misy fizirizirina zany satria tsisy vahaolana ntsony inge zany le fantatra le olona fa io no sakana dia tsy maintsy esorona aloha ny sakana zany voafahana miroso makany amin'ny andriamatoa Thierry Rakotonarivo naresaka an'le hoe tsy misy le culture de dialogue sy le fienoana ono maître Willy Razafinjatovo rehefa mijery le zava-misy amin'ny ankapobeny tsika ohatrany hoe manampitsofona foana le fitondram-panjakana na le mpitondra rehefa tena tonga amin'ny faratampony le raharaha zay vao mandray fanapahan-kevitra tahaka ty hoe nanesorana ny Italie ny kabinetra ny fiadidinana repoblika zay filohan'ny filan-kevim-pitondrany ny ary Madagasikara ty ihany koa zaza aloha mieritreritra fa le zavatra ilana finiavana ao anatin'le mpanatanteraka ary manam-pahefana la ohatrehatra hoe mety hampandroso ny tany sy firenena anankiray fa rehefa olon'ireo tsy madio ny sainy sy ny eritreriny fa zavatra fa hoe everiny fa hoe entreprise privé familiale ny ministère anankiray izy hoentiny ka rehefa tonga faravola dia teny izy eritreritra hoe firy ny bénéfice vitantsika tato amin'ity entreprise ty manaona nypaotsika ny lehibe ny kely zavatra tafiditra ato dia tsy izy zay mbola misy azo antenaina ve zany ny amin'le mpitondra fanjakana raha ny fahitanao anazy raha ohatra ka efa zay foana raha mbola zay foana ho amin'ny fisainany ina aloha natenainao am'izay zavatra zay satria zay nge natonga anaty tamin'ny tadidina aloha tamin'ny alohan'ny élection présidentielle ny teny ary nanao conférence de presse indroa mieritaona ary nitenen'olona tamin'izay hoe samba ny mpanao gazety nitehaka tamin'izay conférence de presse satria teny aho fa hoe raha tenako sitrapoko ihany oa mbola tsy nanomboka ny campagne vao nanomboka campagne présidentielle toy za hoe tsy foiko hoentin'olona opérateur économique an-taniko sy ny fireneko satria zan'olona zany dia tsy eritreritra raha fa tsy ny posiny sy ny fianakaviany na ilay société tantanany ary tena nefa zay tena voninahitra lehibe oanazy satria izay ny asany ka tsy maizatsy azy ange zany fa hoe un entrepreneur c'est pour avoir des bénéfices fa ny ahy kosa hoe raha ohatra hoe raha-pirenena indrindra fa ho président république no hofidina dio za hoe mba olona ny anatra hoe intérêt public intérêt général tsy miasa manatanteraka an'izany no tokony atao président république ohatra ho atamin'izany fotoana zany hoe mpampianatra dokotera administrateur civil tahaka any sosialy amin'ny rahalahako ato zao zany olo zany nianatra momba ny hoe intérêt général
niantra momba ny hoe ny bien public za tsy niteny avocat satria sao de taonareo mety reo ilika mba te latsaka président république fa zay no fantatro hoe ohatra zay fa mbola mety be misy any matonga an'zay tonga zavatra zay de ozy tsika hoe misy fanantenana ve satsia mety isy fanantenana satria olombelona ihany koa le président teo zao nyteninareo hoe ny syndicaliste hoe nareo manao sosanao zao tsy tokony idiranareo zany de za mamaly an'za ministre zany toy za hoe sao de mba diso anao monsieur le ministre hoe ahoana ny syndicaliste tsy hiteresaka politika any an-trano sy any ivelany rehefa manana satria olo-pirenena ngireo hoe ahoana sakaranao am'zany izy manambady amanjanaky reo mananakona reo miarabela rehetrarehetra eo a misy zavatra hitany a fiarahamonina tsy maintsy miteny le olona mety ho vaolana ve maître Willy Razafindratovy le resaka pacte de responsabilité zay nodidiny ny fitsarana momba lalam-panorenana ianao miresaka foana hoe lalàna lalam-panorenana ihany koa nefa efa mazava ny amin'ny hoe adidy sy andraikitra ny androm-panjakana tsirairay fait accompli zany zavatra efa misy zany hoe pacte de responsabilité zany fa za mbola manakina hatram'izao a nididina avoaka ny ACC satria tsy anjara ny ACC mihitsy manao hoe juge na président hoe mpanao divorce ohatrany mpanao divorce iny natao teo hoe mitondra raha ny fitsarana hoe anao divorce de atao les tentatives de conciliation de ohatran'izay navoaka ny ACC de hoe andaninareo a reprenez votre vie commune zay zany nataon'io hoe andana miverina amin'any aloha fa mieritreritra tsara reo fa aza miditra am'zany divorce zany zay zany nataony tao teo ka alefanao zany le olona hoe andana ary manao pacte de responsabilité tsy manina fa satria zay nefa misy ka zany pacte de responsabilité zany amiko araky ny teny ralako teo ihany koa de hoe misy finiavana avy any amin'ny rotota sy avy any amin'ny rehetrarehetra indrindra fa ny tompona andraikitra ametraka zavatra tsara sy ilaina ampivoatra ndray le firenena fa tsy hoe akory hoe resahana fotsiny le izy a de tahaky ny fanao isan'andro isan'andro a de ohatra hoe resaka fitsarambela tsy fotsiny le izy zavatra hoe mialana bala am'le vahoaka sy ny tiaino de mody tenena nefa rehefa tena teo ataony zavatra tsy ao akory le izy ka zany teny foana hoe au lieu de parler faites quelque chose atao faza be resaka fotsiny ary tsy adala akory zay tsy za mbola mena manao bravo foana raha vao misy zavatra vita tsara hoe manaova zavatra tsara ngenao hoe de aza miteny mihitsy zako niteny azy rehefa eo zako mijery hoe sotra ataoko fa hitanao zavatra io a na tsy miteny nareo fantatra fa navitan'izao fa raha miteny ianao nefa tsy ataonao le zavatra azafady sarosarotra andriamatoa Thierry Rakotonarivo le fandrafetana an'le fifanarahany samy androm-panjakany ity zay nareo ao anatin'ny tsinady isan'ny tena manosika any amin'ny hoe ataovy eo fio ny vaholana sarosarotra le izy nefa fahitana azy am'izao fotoan'izao tsy mbola mety voasoratra voasony ihany le izy efa asotsika efa firy volana tiarina n'le didina avoaka ny HCC mbola sarotra izy io sarotra fa tena le finiavana politika no tsy misy ary misy tetika sy paikady politika mahatonga azy tsy vita hatram'izao tamin'ny faharoambiny folony volana jiona zany hoe efa ho ray volana amin'ny herinandro ambony no nivoahany ny didiny ACC iverena kely le fanontanianao teo fetrany amin'le hoe tsy tokony ho zahay eo syndicat no iresaka n'zany fanesorana ministre fangatahana fanesorana ministre pacte de responsabilité tsy fantatra le ministre angamba ny antsona hoe famaritana ny antsona syndicat ny syndicat dia fivondronana fikambanana ny mpiasa zay miaro ny asa aloha satria io ny fivelomana miaro ny mpiasa ary ny syndicat dia hery mpanolo-kevitra c'est une force de proposition satria ny asa de tsy afaka milomina sambe fa mibetsaka ny zavatra manodidina ny asa io ny lafiny ara-toekarena de misy fiatraikany amin'le asa zay atao lafiny ara-politika de misy fiatraikany amin'le asa zay atao force de proposition ny syndicat ka afaka manolo-kevitra ary izany olona zany angamba ohatrany tsy manaraka ny tantara eran-tany ihany fa misy filoana syndicat filoam-pirenena any amin'ny firenena hafa ary zay mihitsy ny famaritana ny antsona hoe syndicat ka ny pacte de responsabilité zany dia milaza zahay fa sady io efa voalazany lalàna zay didy tsy azo ivalozana ny didy fanapahana ny avoaka ny ACC na de hoe mivoaka amin'ny andraikitry ny HCC azy iny moa mazava ny nambarany maître teo fa tsika angamba tsy de ady hevitra am'izay fa ny angamba ny tiako asongadina de hoe tsy mety ny fandraisan'ny mpanao politika an'le izy satria nahafinaritra ny sasany le andininy faharoa tam'le didy zay milaza fa tsy mitombona n'lay fitoriana napetraky ny antenimieram-pirenena dia nanao bravo an'le didy navoaka ny ACC fa tsy metimety amin'ray nefa ny andininy fahadimy de mitarazoko eo tsy zay nefa ny fanatanterahana ny didina ny fanapahana dia tanterahana
amin'ny akapobe rehefa napetraka zany fa hoe tsy nitombona le zavatra napetraky ny anteny miram-pirenena to amin'ny andiny faharoa no tanterahana iny ato mbola tavela amin'ny asany filoam-pirenena de tokony ho tanterahana koa no andiny fahadimy zay didy ray ireo fa tsy tokony andrasana ela hatramin'izao ka tsy tokony hoe tokony ho mora ve ny mandrafitra n'le fifanarahana eo amin'ny androm-panjakana satria efa voafaritra anatin'le lalam-panorenana le hoe zao ny andraikitry ny filohan'ny repoblika zao ny andraikitry ny anteny miram-pirenena zao ny farafitra zao ny fombafomba atao anatiny ka tsy tokony ho mora ve inona no tena hoe sakana na tsy afahana na tsy avitany le fandrafetana azy mihitsy le volonté politique ihany tsy misy de zay le volonté tondra foana fa zako ve rikatra mandeha amin'ny tribonaly mivazavaza miasa manao iny rikatra tsy anjarako zany za hoe miandry sy mba miresaka manoro miza miteniteny fa mifanapaha-kevitra avy amin'ny mpitondra ka maninona tsy hitako mihitsy ina masarotra an'izany re olona ohatra hoe fandamena ty raharaha zavatra misy rehetrarehetra io hoe misy ato milaza hoe tsy mety zao satria misy anao zao de sarotra ve mandamina an'izany tsy hoe manaiky hoe eny tokoa marina tsy mety tokoa zavatra ty amboary io tataovany sanao zao fa le volonté politique mihitsy hoe sao de raha ataoko zavatra io tsy hinanako tsony na hoe raha manao an'izao sao de tsy miditra tsony le bénéficenay isam-bolana na raha manao an'izao ahoana le namako makare zay tokony araka hinana amiko any angely izy fa tsy le fijereva mbola beky le tompotsomba aoka fitombotsony be sy ny maro ny firena ray mantoro izay ny tokony anosika ny mpitondra de mino afaravomanina zay fisainana zay izy tsy mandika lalàna le olona na misy dika ary amin'ny hoe voadika amba hoe anaty folo mba anankiray mba hoe voadika fa raha ohatra hoe tena manara-dalàna mandeha tsara io na angalatra ary izy tsy manina ataotsika angalatra fa tsy raha misy folo de mba naray no angalary fa tsy hoe ny sivy no angalary de nankiray fotsiny novelanao ny voaka tsy mety zay fa raha ohatra manana fahadiova-tsaina izy faporisihana ao anatin'ny say sy ny tenany tafita tsy misy problème io fetra le pacte de responsabilité de zavatra sarotra ary za zany dia mandiso andreo zay miresaka fa ny hoe mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny fametrahana zany pacte de responsabilité zany tsy eto Madagasikara ihany fa ny any France manao pacte de responsabilité zareo fa eo amin'ny lafiny ara-économique any azy ny pacte de responsabilité ny fahitana technicienne zay administrateur civil zay de tsotra apetraka ny tena tanjonao anatiny eo zany de hoe ifanomeza toky mba tsy fampiahinana intsony ny adidy amanandraikitra de marina volazany fetra teo hoe efa voalaza ny lalam-panorenana tokoa ary tsy tokony hiala amin'ny andraikitra efa amin'ny lalam-panorenana ny voalazany amin'ny pacte de responsabilité fa saingy mifampiahiahy satria ny voalazany andiny faefatra amin'ilay fanapahany fitsaranavy momba na lalam-panorenana dia ny hoe manohy ny asany ny androm-panjakana rehetra manohy ny asany mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany hoe mijanona manohy ny asany ny filoam-pirenena asan'ny filoam-pirenena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny mandrava ny anteny miram-pirenena manohy ny asany ny anteny miram-pirenena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana asan'ny anteny miram-pirenena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny mety manongana ny filoam-pirenena na ny manao ny fitsipaham-pitokisana raha izay izay nefa no hipetraka dia tsy hiroso ao anatina tena fampandrosoantsika zay zany ilana n'lay pacte de responsabilité ametrahana n'lay tanjona dia le fahamarina toerany ny androm-panjakana mba ahafahana miroso am'izay fa telo taona sy izy de tapitra indray ny mandat rehefa mipetraka zay tanjon'zay dia apetraka ny engagement raisiny tsirairay avy hoe ao ary fa na de fahefanay ny manongana anao ndray matao filoha manome toky zay raha manatateraka ny zavatra ifanarahany ianao de tsy hanongana anao zay hatramin'ny valombe folo hatramin'ny valombe folo sy soarivo ohatran'izay ngo filoam-pirenena eny ary fa tsy horavako ianareo fa zao ny ifanarahantsika rehefa vity zay fifanarahany zay apetraka ny rafitra zay anatotosa an'lay tena fampandrosoana marina apetraka ny gouvernement apetraka ny CEI apetraka ny CNR apetraka ny ireo rafitra rehetra zay ilaina ary zay de mbola te hanampy zay technicianna ny hoe asio am'izay ny karazana pacte koa hoan'ny fampandrosoana raha toe-karena pacte pour la croissance économique am'izay tokony isy drafitra matipaika am'izay zany zao ao anatin'ny telo taona satria zay sisa ahafahana tena miaingy am'izay araka ny tenin'ny maître teo hoe tsy zavatra hita mihitsy ange zao hoe miaingy mba ahitana zavatra miaingy am'izay farany fetra de ny hoe zay zany de milaza fa raha tsy vita alohan'ny fa 12 ny volana jolay zao ny fifanarahana momba n'io pacte de responsabilité io de isavoritaka tsika ray aloha zany io fifidianan'io raha ao anatin'ny saina mikorotana sy tsy milamina sy tsisy fanantenana tsisy repère tsisy logika mandeha dia isavoritakatsika faharoa raha vao mivoaka eo ny valim-pifidianana ka hita eo ny lanjakery
na ny rapport de force vaovao zay ho ateraky n'ilay valim-pifidianana horaharaha ny fampiresaka am'izay satria raha ohatra ka mahazo be ny tanàna betsaka ny filoham-pirenena ny HVM anahirana ny fampiresaka aminy raha tia koa ary ka resy ny HVM amin'ny fidianana be ny tanàna ideaka koa ny ankilany ato hoe io fa efa tsy manan-kery tsony io fa aza manaiky tsony raha fa efa faible fa am'izao mbola tsy afaka ny ilaza hoe izany matanjaka izany resy mbola sur le même pied d'égalité ozy ny fitenenana no mandeha tsara ny adevitra ary mety hivoaka makany amin'ny fifanarahana efa natsitika ao le resaka fifidianana mizotra makany mihitsika raha zao situation politique misy am'izao fotoan'izao ve mbola ho azo antenaina ny isi ny fifidianana communaly amin'ny raiky amin'ny 30 jolay io tsika androany efa fasivy ny volana jolay na tenaina na sy tenaina lizy a za zany tretro fotsiny de hoe engene mbo tsy ho tateraka le izy le fifidianana ny fifidianana ny antony mbola tsy mipetraka tsara dohodolo zavatra etra hoe ilaina le support le fifidianana ambe tsy na ny textara mbola tsy mipetraka tsara dolo ka ahoana moa nandrosotsika fifidianana zay tsy niilaila tsy maro toerana de ampiady fotsiny sy ampifamaly fotsiny rehefa avy eo ka zako fa elaela azy mba niainako zay a fa mba leo bonanana ny tena ka tsy tia zava-boribory tsony fa hoe hoavindray ony rehefa vita fidianana sahala am'izao ary za mino fa atevitevina koa masitsika kokoa ny olona am'izao fidianana zao raha ohatra io zavatra io tsy mety amin'ny tokony izy ka za manao hoe alamino ndrery zalahy aramino fa aza atao ohatra hoe vitesse et précipitation tsy mitovy zany marina fa efa nitavozavozo nareo hatram'izay tsy manina fa tereo a taritokely any mba apipetraka lizy tsara satria tsy misy olona akory hoe hofaly andiditra any amin'ny zavatra mikorotana sy iaina anatin'ny korotana zao ary mbola tsisy ninona efa tsy hita zay aleny fiainany olona amin'ny fandripahalemana ho ampianan'izay ndray hoe de hipetraka tsara fa de azafady indrindra tompoko mba ataovy zay ampilamina an'lizy a fa aemory raha mbola azo atao mitovy hevitra amin'ny maître Willy Zafinjatofy Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ny aloha zany am'le hoe ahemotra dia ohatra ny tsy mitovy hevitra amin'ny maître satria ny zavatra iainana ny anivon'ny commune am'izao fotoan'izao a dia betsaka ny tatitra azonay teo anivon'ny ministère ny atany tam'izany a fa ireo be ny tanana miasa am'izao fotoan'izao reo nge ao koa fatatsika efa mandaro mahery no ny asany am'izao fotoan'izao fa nefa avy Andriamatoa Thierry Rakotonarivo le zava-misy eo amin'ny tontolo politika am'izao zay notoizako eo zany notovizany sy maître hevitra indray ny amin'ny hoe tokony isy zavatra ho amboarina ary zay de resy lahatra fa vita io e raha vo ny soni fotsiny no vita ka mipetraka lay voalaza ao anatin'ny pacte de responsabilité io tsy maintsy isy resaka mikasika ny fifidianana ao dia za mino fa rehefa mipetrapetraka avokoa zay rehetrehtra zay ka manana toky mahazo toky ny olona dia ary mazava ny règle de jeu araka volazan'ny maître teo a dia tokony ho alefa aingana ihany io satria indray mandeha nanatrika fivorina ny arahana tamin'ireo fiombonam-be resam-pirenena de tena nyvakina teo mihitsy a hoe raha tsy tateraky nareo amin'ity taony ity io tsy ho toizako ny zavatra voalaza tao fa mampanahy zany hoe na ny fifandraisantsika eo anivon'ny setra resam-pirenena na ny zava-misy any anivon'ny commune tena fa fanaovana paiso akady angamba ozy tantely afadrakotra mihitsy angeny atao zany angeny ahitana hoe firy ny be ny tanana migadra am'izao fotoan'izao tsy misy fampansoana tsony satria fa routine fotsiny tsy misy an'le safidim-baoaka tsony tena maika zany ny ametrahana mpitondra farafaratsy ny tena mba mifanaraka amin'ny safidiny olona any amin'ny commune fa tokony hanao ezaka ny fanjakana sy ny mpanao politika mba ametraka tontolo mandidina milamina ahafahana miroso am'izany io oui tiako itsikely zany nyteniko raha ohatra hoe zay fipetra lizy a za kory tsy hoe le fitiavana fotsiny ampiamotra fa ozy aho hoe raha zavatra mbola tsy voamana tsara amboaro tsara aloha zavatra mba tsy famalina dia aemory aloha ampisehoana koa zany le toetrako aminareo za tsy mitoko teny fantatra fa miombokevitra ihany koa amin'ny monsieur le secrétaire général hoe tsy manina fa alefaso alizy mangena alizy fa misy ireo zavatra eo satria nareo mahafantatra an'lizy zany ny any amin'ny commune satria tsy asako le zavatra nareo mahafantatra bebe kokoa no zahako kanefa rehefa zay ny zavatra hitanareo fa marina de miombokevitra aminareo am'izay fotoan'izay fa
aza atao maimaika fotsiny le zavatra de mikipy mitsambiky mikipy fotsiny le mpitondra hoe anao ny zavatra io fa maimaika zay tsy tiako zay fa za kory tsy manao akory hoe aemory fa raha ohatra hoe vonina le zavatra nataovy raha tsy mampanina akory fa zay indrindra le fantaninasaikapetraka hoe eo le tontolo politika zay mbola mikorotana mety ho vovany le pacte de responsabilité raha pitso raha afaka pitso fa tao anatin'le fotoana zay nisiny le korotana politika na le fifandroritana teo amin'ny sehatra politika le fikarakarana le teknika tamin'le fifidianana tsy nisy navita ny jery mihitsy eo ihany koa mampiahiahany olona hoe mbola azo irosona ihany fa eo fifidianana io ianao efa secrétaire général ministèren'ny ady-tany fahitanao anazy amin'izay mbola tena ho azo irosona ve vonina ve tsika zany amin'izay lafiny rehetrarehetra zay hiatrika n'io fifidianana io sao de sanatria hiteraka korotana hafa indray araka ny ahihany maître Willy Razafindrato. Ny fahitako azy de tsy eo amin'ny lafiny fanomanana ara-teknika na ara-bola no mety hiteraka korotana araka volazan'ny maître teo tsy any satria efa mba ampolo taona zay teo ny ministèren'ny ady-tany no karakara fifidianana raha ny fahitako ny zava-misy amin'izao fotoana zao vonina ny lafiny ara-teknika vonina ny olona fa ny atahorana mety ampikorotana de avy ety amin'ny mpitondra ny mahatonga anay milaza ny amin'ny hoe tokony alohan'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana jiona zao io pacte de responsabilité io jolay zao ny pacte de responsabilité satria io vaninandro io ny fanombohan'ilay fampelezan-kevitra manaza an'izay ny amin'ny hoe hitohizan'lay fandraisana fepetra zay tsy mametraka tontolo manodidina milamina sy hitondra makany amin'ny fifidianana ara-dalàna ataony mpitondra anisan'izany ohatra ny fametrahanareo didim-panjakana sy didim-pitondrana isan-tsokajiny izay tsy mifanaraka amin'izany antsony hoe fifidianana marina sy tsy mitanila zany anisan'izany ny fanendrena mpitondra etseroa zay tsy manaraka ny lalàna ohatra ny fanendrena PDS na eno tsika reny ny foanan'ny mpanjakana mbola tohizana ihany anefa le izy tsy manaraka ny lalàna ny fanendrena ny fanesorana chef de district efa roapolo herinandro monja mialohan'ny anombohan'ny fampelezan-kevitra zany chef de district zany nefa ny solotena mpanjakana efa nanomana ny fifidianana ary fifidianana tsy ho manana ray volana roa volana zany fifidianana zany no manana mambolana maro apetra ny chef de district ny tompona raikitra voalohany amin'ny antsona hoe plan de sécurisation électorale ny fametra lehibe ny district zay nanomana an'le izy teo efa niaraka ny voro niaraka tamin'ny be ny tanàna ny délégué mpanjakana efa nanao ny draftra hitondrana le fifidianana niala de solona ho lafa vaovao tanteraka zay tsy nahafantatra akory hoe inona ny zavatra misy teo tsy mahafantatra akory izy hoe firy ny commune nao anatin'io district tantanana io aiza daholo no nilatsaka candidat sy ny sisa firy ny antoko politika ao firy tsy zavatra fantatra ary ny tena loza ary de misy ny lehibe ny district zay nesorona fotsiny nefa tsy misy solona ary ty moa de anay administrateur civil manokana zay mbola ho avy ny zavatra ho ataonay de malahelo zay satria ny didim-panjakana no milaza fa tsy maintsy administrateur civil no atao chef de district de sahan'ny flankevitry ny ministre ny mandany didim-panjakana zay tsy administrateur civil akory no apetraka ao chef de district andriamato tiarerakotonarivo raha sindraka maître hitodika kely amin'ity fantaninana ray ty aminah satria ararotina ny fahitananao amin'ny hoe fa tao anatin'ny ministèren'ny ady-tany anao ianareo ve andriamato tiarerakotonarivo administrateur civil ianareo amin'ny administrateur civil ve tsy afaka kosa mba tena hoe mijoro eo anatrehan'le fitondram-panjakana ny gouvernement amin'ny akapobeany mihitsy ary eo an'lohan'ny mpanao politika mihitsy amin'izay antsipriany rehetra zay resanao zay satria tao anatina volana vitsivitsy zay tena isan'ny ministère tena voakihana mafy ny ministèren'ny ady-tany indrindra anatin'le fikarakarana ny fifidianana no ireo didim-panjakana na didim-pitondrana maro zay raisiny tsy mifanaraka amin'ny lalàna na hoe tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ka araka nambarako teo moa hoe isy ny fivrimbe eo ataony ny administrateur civil ary isy ny fanambarana amin'ny be sy ny maro amin'ny vahoaka amin'ny mpitondra fanjakana ny zavatra tsy mety satria mila ampahafantarina ny vahoaka aloha zany sy ny fanjakana ny zavatra tsy mety alohan'ny ampahafantarina koa nylay mpitondra ny ministra ohatra ny zavatra tsy mety raha mety avaolana moa izy eo arabasoa raha batsara raha tsy mety avaolana izy miroso amin'ny tolona syndikaly izay mazava ho azy fa tsy maintsy makany amin'ny fitokonana ny farany ny mampalahelo ange le politika mihitsy zany no ohatra ny tsy hainy le mpanao politika ny manao azy nefa zay niasa ny politika ange misy composante anankitelo ifetra anankitelo no anaty politika ray aloha zany ny politika dia fametrahana fandaminana
hitondrana fampandrosoana sy fiahina ny tombotsoan'le vahoaka ao anatin'le firenena raha izay politika dia ny fametrahana lalàna sy ny fanarahana ny lalàna hitondrana zany fandaminana ho an'ny fampandrosoana ny vahoaka zany ary ny fahatelo zay voale hoe fandrobahana fitondrana ny eto amintsika dia tonga dia ny fahatelo io le fandrobahana n'le fitondrana zay no antsona hoe politika alefa aingana le fifitianana ajanjanona aloha le pacte sy ny sisa fa le voalohany sy le faharoa zany hoe le tena fomba andaminana sy hikatsahana fampandrosoana tsy ao le fametrahana lalàna tsy ao fa tonga dia le fandrobahana fitondrana ka mba manaiky zay ary misaotra anao nampatsiahanay fa tsy matory zay akory fa miezaka mitady fandaminana satria namana administrateur civil mahay ny lalàna tokony ho izy no mitatana ny ministera ka inona ny tena manjoa azy eo io ange tsy vo zao a hatramy fanendrena ny lehibe ny faritra efa lalàna zao no milaza fa ny lehibe ny faritra dia tsy maintsy fidina efa lalàna zao no milaza fa foana ilay lalàna izay nahafahan'ny mpitondra manendry ny chef de région fa ny tendrena manomboko zao dia ny préfet de région dia mbola efa nivoaka ny lalàna dia mbola tendrena ihany ny chef de région dia mbola tendrena ihany ny préfet amin'izao fotoana zao a raikitra ny ady manao fanadidinareo miady ny akamaroan'ny préfet sy ny chef de région satria tsy misy aditsy amandraikitra mazava tsara satria samy olomboa tendriko ny tokony ho izy dia olomboa fidiny anankiray dia solo tena mpanjakana olomboa tendriny anankiray ka milamina tsara sany zavatra zany hoe afahantsika mihitsy anatin'le fifidianana communal ny fisina hoe fifandroritana ohatr'zany mbola lavitra ny tanytandalantsika maître Willy Razafindratovo raha mieno an'izany zavatra rehetra resana andreo matoty rerakotonarivo zany tsika za tsy miala ny zavatra nyresahako teo foana ho a dia ny hoe resaka be fotsiny ny atao hoe tanytandalàna eto amintsika isan'andro zao ianao rehefa mieno ny zavatra teneny mpitondra eto amintsika tantandalàny za hoe fa rehefa tena arahana le izy a amin'ny fiainan-davanandro a tsy izay mihitsy zava-misy fa manaonao fahataliny zareo a zay velo fa hoe ampisehoana fa zako lehibe a za manam-pahefana za be galona za be vola dia izay no ataony zareo zany tsy mandraraha zany lalàna zany mihitsy izy ohatra raisiko fotsiny satria miresaka hoe eramaly ty moa zany tsika io fa nilavina etra amin'ny voalohany etra amin'ny farany le hoe anaovana réquisition tamin'ny teo tanoto réquisition dia izay moa manazava foana amin'ny mpiasan'ny eramaly tamin'ireny zavatra le mpanao grève dia hoe tsy manaiky an'io tsika dia efa nisoniavinay mihitsy ny taratasy farany réquisition farany hoe zay tompoko dia tsy manaiky an'ity réquisition ty satria lalam-panondrenana ny manome fahefananay manome zoanay a hisitraka n'izany hoe syndicat sy ny fitokonany zany ka raha ohatra zay amenareo réquisition ndray avy miverina miasa ndika zay hitsakitsahanareo zany lalam-panondrenana satria io nanome zoanay ka raha ohatra zavatra ataonay araky lalam-panondrenana hitsakitsahanareo a dika zany tsy raha nalanareo lalam-panondrenana vo tamin'ny maraina zao resaka tamin'resaka tamin'ny domaine inareo ngetra amin'izay hoe exemple ho an'ny rehetrarehetra mihitsy satria navita nametraka hoe tena zavatra titavinareo nareo hatramin'izay zao malinareo araky ny teninareo amiko satria zay nataindrareo hoe nahoana satria tany amin'ny conseil d'état zay a dia le recours nataonay a salamo zao momba n'le hoe le réquisition dia za miteny tamin'izao na recevable na nulle ny zavatra nataonareo iny tsy manova ninnininy zany afaka manohy foanareo a ny tolona ataonareo satria lalam-panondrenana no manome anareo alalana manome zoanareo a anao a zao zavatra zao zao fotsiny rehetrareto fa hoe lalam-pandrenana ty mipetraka ambany eo misy an'le hoe loi organique zay vao misy loi zay vao misy décret zay vao misy asatra hoe zany arrêté ministériel manao nareo avy asa zany igny réquisition zany zavatra ry lavitra be ry zany dia zavatra lavitra be ry dia ampiadinao lalam-pandrenana ambony be ary dia za miteny hoe tsy mety zany fa ny zavatra azo anaovana an'izay hoe na ny gendarmerie na ny pompier na ny maramila na ny polisy na ny dokotera raha misy zavatra hoe misy tena fahafatesana zavatra mikasika ny tany sy firenena azo minao réquisition fa lenareo nge tsy c'est pas ça le service public est d'accord fa tsy misy fahafatesana aminareo a tsy misy fikasikasiana hoe intégrité de l'intérieur de l'état na extérieur fa tsy tokony
antaitra aminareo zany réquisition zany io tsy fantatro aloha fa hoe manomboka zao tsika fandray hoa satria mangataka zay mba arovo zay koa izy hoe avoakanay ianao enao raha fa fanaraka izy fa tsy monina fa na zany na tsy zany ary miara-miasa tsika fa raha resaka réquisition aza kosomaso zany nareo fa rehefa marina de marina rehefa diso de diso rehefa diso tsika de mifonenina lakely mandoalika de fony zay tomboka fa diso efa manomboka ny hoe fanapahana karaman'ireo mpiasa ao amin'ny domaine zay mbola miziriziry tsy manokatra ny varavarana raha ro toko ny fahitananao andry milira zavajatoa vao mametraka fantanina mikasika ny toyny raharaha ny ary Madagasikara hoe ahoana zany fifarany ny raharaha ny fitsarana zay nanjoa ireo mpiasa ireo a de satria ianao ihany koa zany no mpisolo vava ny mpiasa ny domaine ahoana ihany koa zany ny toy ny raharaha mikasika an'le hoe fanomboana fanapahana karama ny mpiasa ny domaine ny zava-misy aloha resika voalohany momba ny ery Madagasikara ery Madagasikara de tsika fa mivoaka androany ariva ny didy tany amin'ny somoka zany arbitral ny conseil arbitral conseil arbitral ka ny sens ny fivoaka ny lalàna tao zany a de hoe mijanona aloha ny atikatra amin'ny arbitrage tsy mamoaka lalàna tsy mamoaka didy zao a manasazy na tsy manasazy na manajanona tsy manajanona ny zavatra atao ny mpitolona fa mbola tsy afaka mamoaka didy zay zao izy izy sursoir ta statut moa zany filazan'zay zay am'izao fotoana zao a dia milasa alohanareo anatin'ny 20 andro a mamonjy ny ACC a misaisir azy hoe milaza fa hoe misy ty lalàna anankiray tsy nekenay a dia l'article 225 code de travail io a milaza fa hoe instance farany izy a sans recours ohatra ny ACC zany a ny didy avokany a zay noverinay fa tsy ara-dalàna zany a tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrehana andanarynareo izy izy ao anatin'ny 20 andro a misaisir ny ACC a mitora io zavatra io a ka rehefa foana io ka eken'ny ACC a de foanana tsy ampidirina tsony ao amin'ny lalàna ao amin'ny code de travail de rehefa aveo moa zany raha saisiny ACC a de manana ray volana izy a amoany ny didinay a fangatanay ka nay zany na tsy zany azy de za de fanteneniko androany koa zay a de aveliko eto a horetany pirenena tsy voatery iandra le 15 jours anaovanay saisine na la ray volana amoan'ny ACC didy ny fanjakany na malagasy satria ny solution ny fanafody ny zavatra misy takina am'izao fotoana zao ny syndicaliste rehetrarehetra tsy avy aty amin'ny privé kory fa avy any fanjakana mamoaka ny didy sy ny fanekena sy ny tsy fanekena fangatahana raha vao manaiky ny fanjakana mandamina zavatra rehetrarehetra am'seho am'izao fotoana zao de milamina rehetrarehetra ka zay ny ataoko hoe tsy voatery iandry 20 andro fanjakana anaiky sy andamina raha mikasika ny ery Madagasikara fa hoe na rapitso afaka apitso ary izy mandamina an'io a de vita ny grevy tsy misy tsony fa am'izao fotoana zao mbola mitohy ny grevy mandrapatonga zay rehetrarehetra zay ka noho zany a dia mbola m'invité a zany manasa foana araky ny teniko to de ny hoe manana fo madio manana eritreritra tsara satria raha milamina io ery Madagasikara io tombotsony izy moa izy io voalohany indrindra ho an'ny fanjakana firenena ray manontolo satria io zany mba fleurontsika io zany io reharehatsika milamina de ho an'ny société ho an'ny compagnie ery Madagasikara de ho an'ny mpiasa koa ka iza no manana tombotsoa fandaminan'io tsy ny fanjakana ve ka maninana tsy alamina ary le izy tena zavatra tsotra be mihitsy de tahaka an'izay ny domaine antainao hoe leo tapahana karama satria tsy miasa iny logiquement aloha ny définition ny hoe karama hoe miasa égale karama ka raha ohatra hoe misy an'izay hoe fitokona an'izay a misy ihany kosa hoe mba joany mpampiasa hoe olona tsy miasa kosa hoe domaine karama zay tsy fanomezantsiny fa le fanaovana tsinitsinina le fitakin'le olona zay averitsika teto refa hoe rehefa mitaka eto de lazainao manao association de malfaiteurs resatsika teo a za mba fanao an'izany hoa tsy mety zany tsy mety zany eny ary mamaraparana ny fotoantsika zao aly zao miko minitra vitsy maître raha mamitina ny resaka ny fanaovantsika tato anatiny kiady hevitra ty za tsy ho be resaka satria so de ataonareo ny avocat be resaka za tsy be resaka mihitsy fo za hoe miangavy tompoko manasa atanandroa anao monsieur le président république tsy everinao akory fa dia anoatra be fahatany foana zavatra ataonao sady izy tsika isanao tsy mifankafantatra ianao tsy nanao ratsy ny tenako za mbola tsy nanao ratsy anao a tsy miady aminao tsy manana fahavalon'izan'iza ny tenako fa ianao filoha pirenena am'izao fotoana zao a raiso ny andraikitra omeo fanafodiny
donner des solutions au mot amin'ny aretina sy zavatra marary malagasy ainao mitompony zany atao monsieur le président fa manoana anao izahako gamba anao vavolombelona fa hitanao manangatanana mihitsy fa za idera sy anampy anao sy teny foana hoe asa ataonareo an'izao izy fa avy aloha izasa andriamato Thierry Rakotonarivo mamaraparana ny fiarahatsika ho azao ny teny hoentinao mamitina ny resaka ny fanaovantsika ny famitinana angamba dia ny famerenana ny hoe maizina ny hoavy ny Madagasikara raha izao zavatra iainantsika androany zao no mbola hitohy manainga araka zany ny androm-panjakana rotonta ny antenimieram-pirenena sy ny fididinan'ny repoblika mba samy ampandefitra ny ambo politika ary ifanantona ka ny antenimieram-pirenena tsy ametraka an'izany antsony hoe fepetra mialoha na préalable be loatra zany fa mba hanana fandeferana sy fanetretena ny filoham-pirenena mba tsy ilaza fa izy no lehibe ary nandresy hatramin'izay ka anao tsinotsinona na anao ditiko fe lehibe fa dia mba hiara-ibanjana tokoa ny tombotsoany firenena ary eto indray raha misy zavatra hafa aiko indray ka tsara ifanarahany rehetra reo mpanao politika hoe ny voalazany andininy fahadimy amin'le izy dia hoe ny androm-panjakana rehetra no ifanaraka anao ny pacte de responsabilité dia efa misy somary fifandroritana zany zao aloha ny hoe lasa ny mpanao politika na ny fivondronana antoko politika no anao ny pacte de responsabilité indray amin'ny filoham-pirenena dia eno ihany koa ny somary efa fitabatabana fanomboana fitabatabana avy atsy amin'ny antenimieram-pirenena hoe azahay ange ny voalazany izy tokony anao ka raha ny antratra tsy lavo izy ny fitenenana ny etsy raha tsy voa dia efa misy sady koa fifandroritana ka zay angamba zay syndicat teknisiana dia milaza fa rehefa tsy ty firenena iraisana antsika rehery ty fa tsy any mpanao politika rery ka rehefa tsy isy ny fandraisana andraikitra ho ataony mpanao politika rehefa tsy isy ny pacte de responsabilité zay voalazany lalàna tsy azo idivirana ho ataony mpanao politika dia isy andray responsabilité hafa anavotana ny firenena mamarantsika maître sotra betsaka ohatra mianta kely amin'izao fotoana zao mangataka farany ararotiko fandalovako eto ilazako sy diako ampitondra amin'izao fotoana zao enga ny tompoko mba tsy atanareo fialantsiny na excuse fotsiny ny nanisorana ny PCA ny ramady sy ny directeur général ka ilazanareo aorina kely ao narapitsy hoe efa nanao dinga anazy zay ka andana am'izay nareo miasa fa varakitsika zao tsy zay mihitsy ny fangatahany mpiasany ramady fa misy doléance natao natomboany hoe zavatra be dia hoe fantatrinareo fa makamy fotsiny satria amin'izao fotoana zao lasa resaka dia ny hoe le fandroana sy le fanenjena any amin'ny tribunal pénal fa tsy zay mihitsy le fangatana fa manjary zay vao resaka amin'izao fotoana zao ka noho zany mangava ao hoe efa nanao dinga anao zay toizo fa tsara le hoe alaminy le zavatra tsy mila hoe excuse tony eny ary misaotra anareo ny vahiny tato anatin'ny adiefitra mikasika ny vaovao nisongadina tamin'ny ity herinandro ity